Timoty 2:1-5 eny tokoa rakizy namako. Manana hafatra mafonja ho asy ianao Jesosy tato anatin'ity lohahevitra ity dia izao tsarovy fa midera sy makasitraka an'Andriamanitra isika raha toa ka misaotra azy mandrakariva ny ireo kristiana namantsika izay maneho toetra tsara eo amin'ny fiainany mba ho alaintsika tahaka. Dia izany indrindra nge no ambaran'ny tantarantsika androany andao nge ho arahana ny tantara tianareo ve ny mandre feo vaovao avy any amin'ny namana ny lavitrany? Nalahelo namana atao hoe Timoty rakizy Paoly. Ka noho izany dia nanoratra taratasy izy ny angavy an'i Timoty ho avy hamangy azy. Nijery manodidina ilay efitrano foana tsy misy na inona izay nitoerany tao an-trano maisina nge Paoly ankehitriny. Maro korotana ilay efitrano sady maizimaizina tsy ampy hazavana. Nitsika nefa izy raha nahatsiaro ilay namany malala atao hoe Timoty. Maro rakizy ny zavatra izay nandalovan'izy ireo, ny fitsapana ny aretan'izy ireo sy ny hafaliana tamin'ny fiaraha-miasa ho an'i Jesosy tena tonga azy ireo tena mpinamana akaiky, tsy nifankafohy mihitsy. Tadidin'i Paoly ny fotoana voalohany izay nionan'izy ireo nakany Listra i Paoly manko tamin'izay fotoana izay. Nisy olona vitsivitsy tao amin'ny tanàna io tsy nakasitraka ny itoriany teny momba an'i Jesosy. Noho izany dia notaritarian'izy ireo mivoaka ny vavahadin'ny tanànany i Paoly ary notorahan'izy ireo vato. Tamin'izay fotoana izay indrindra no nifankahalalàn'izy sy Timoty. Rehefa nivevina tany Listra rakizy Paoly dia vonona ny hanampy azy Timoty. Na dia mbola zaza azy Timoty tamin'izay fotoana izay, saingy efa nahafantatra ny soratra masina. Grika ny rain'i Timoty, fa jiosy kristianina kosa Eonika reny sy Loisa renibeny. Nampianarin'izy ireo ny soratra masina hatrany fony izy mbola zazalahy kely rakizy Timoty. Nampirisian'izy ireo izy mba hitahiry ny fony sy ny sainy ho madio. Ny fitarian'izy ireo no nanampy an'i Timoty hisafidy ny hanompo an'Andriamanitra. Lasa mpanampy an'i Paoly ary Timoty. Nanao dia lavitra 1 kilometatra maro izy ireo, niatrika zavatsakotra maro ary nitombo hatrany ny fitiavan'izy ireo an'i Jesosy. Ankehitriny anefa dia aiza re Paoly ao hatrany maiziny Paoly, ary Timoty kosa dia niasa tany Efesosy. Handeha hanoratra taratasy ho an'i Timoty hoy Paoly anakapo. Tiako tokoa raha mba tonga mamangy ahy izy. Fantatro fa mety haharitra fotoana elabe ihany izy vao tonga aty na dia miainga eo no eo azy. Eny ampoizina fa afaka volana maromaro mihitsy izy izay vao mety ho tonga hita. Ary izy moa no mahalala mety ho faty amin'ny andro tsy ampoizina koa hoe. Na izany aza dia anoratra aminy foana aho hoe hiangavy azy mba ho tonga sady ametraka hafatra vitsivitsy aminy koa aho raha toa ka maty mialohan'ny hatongavany aho. Dia nanomboka nanoratra rakizy Paoly, ry Timoty malalo toy ny zanako lahy mihitsy ianao hatramin'izay. Ho anao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana ary ny famindrapon'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa loatra no ny finoanao sy ny ireo fampianarana rehetra izay noraisinao avy tany ny reninao sy ny renibenao. Ampiasao izany fanomezam-pahasoavana ny finoana izany aoka hitombo ho afo mirehitra be ny pitika afo ny finoanao. Aza matahotra na inona ry Timoty, ary aza matahotra na iza n'iza. Raha misy olona manao tsy mety, teneno izy. Ampiasao ny fahefana nomen'Andriamanitra anao. Manome antsika ny hery hoento manambara ny vaovao mahafaly amin'ny olona rehetra mantsy Andriamanitra. Aza menatra mihitsy ny hanambara ny momba an'i Jesosy amin'ny olona toy ny filazantsara isaky ny manana fahafana manao izany ianao. Ampiasao fitaovam-piadinao ny Baiboly. Aza mihaino izay lazain'ny olona, aoka ianao mihitsy no hamaky izay voasoratra marina. Aza mihaino izay lazain'ny mpampianatra sandoka koa. Arovy amin'ny laingan'izy ireo ireo mpino hafa, ampianaro azy ireo izay rehetra na ampianariko anao. Hanampy ianao amin'izany ange ny fanahy masina. Na dia tia tranomaizina aza aho dia tehirizo hatramin'ny andro hahafatesako ny finoanao an'Andriamanitra. Miangavy ianao mihitsy aho ry Timoty, tonga vaingana aty amiko, haingana arak'izay azonao atao.
rehefa akaty ianao dia mba hoeto ilay kapotiko sy ireo bokiko, aoka ianao hitandrina nefa amin'ireo olona izay nanisy ratsy aho, fa hitady nisy ratsy ianao koa nge izy ireo mpamangy any amin'ireo kristianina namantsika rehetra. Ho aminao aneny fahasoavan'ny tompo. Paoly. Nitahak-dalana sy mampahery an'i Timoty rakizy ny taratasin'i Paoly, ary nitahak-dalana sy mampahery antsika koa izany ankehitriny. Ka aoka isika angataka amin'i Jesosy mba ho tonga kristianina izay maneho ohatra tsara ho an'ny namantsika. Ambivaliana trany no iarabanantsika, indrindra ny tanora zandrany izay miaraka mamerina ny lesona fa 13 ihany koa. Lesona fa 13 isika dia minao fa afinaritra antsika indray izany. Fa vonona avokoa isika mianatra tsara nandritra ny herinandro. Eny ary, lesona fa 13 ny andany amin'iza ianao. Andeha ataontsika nitsenjery ary. Nefa raha tsy sitrakareo ny hanompo an'i Jehova, dia fidinareo anio ary izay hotomponareo. Na ny Andriamanitra izay nitompony-drazanareo tany andafiny ony, na ny Andriamanitra ny Amorita izay ponina teto amin'ny tany onenanareo. Fa raha izaho sy ny ankonako kosa dia hanompo an'i Jehova izahay. Josoa 4:20 andininy 5:20. Izay nitsenjerintsika. Ny mahakasika an'ity lesona ity indray dia efa antitra i Josoa. Sady izay ny anarantsika, efa antitra tokoa i Josoa. Efa 10 taona izy tamin'ity fotoana ity. Ary efa manakaiky ny ora izay handaozany tany. Tamin'izay fotoana izay mialohan'ny hafatesany dia te hitondra hafatra farany ho an'ny zanak'Israely i Josoa. Nantsony avokoa indray ny olona, vory dia nanao teny izy ho an'ny zanak'Israely. Inona ny zavatra niresahany? Nampatsahiviny any zanak'Israely avokoa ny tantanan'Andriamanitra n'izy ireo nanomboka tany amin'ny Abrahama, tany amin'ny ray aman-drenin'ny Abrahama mihitsy ary, dia notantarainy avokoa hatramin'ny ny alana tao Egipta ary nidirana ny tany Kanana. Dia mbola notantarainy Josoa ihany koa ny zavatra tsy mety nataon'ireo razambehany, ny fimonomonomana sy ny didohan'izy ireo, dia notantarainy avokoa izany. Nampafantarin'ny Josoa an'ireto olona ireto sy nampatsiahiviny azy fa Andriamanitra foana no nitantana ny fiainan'izy ireo hatramin'izay. Ary nampafantariny sy nampatsiahiviny azy fa tian'izy ireo mandrakariva Andriamanitra. Tao anatin'izany teny rehetra izany dia nanome safidy mazava tsara i Josoa hoe fidionareo anio ary izay hotomponareo. Naseny Josoa nandinika ny tenany tsirairay avy dia hanao safidy hoe iza ny tiana hotompoina, Andriamanitra izay nitantana nandritra n'izay fotoana rehetra izay, sa ireo andriamanika hafa izay notompoin-drazan'izy ireo tany Egipta, tao amin'ny notompoin'ireo tompon-tany izay nidiran'izy ireo, izay tsy mamaly akory. Rehefa namena safidy ireo zanak'Israely ireo, dia niantso tamin'ny feo mahery izy ireo hoe hanompo an'Andriamanitra izahay, isafidy ny hanompo an'Andriamanitra izahay, sanatria aminay raha hiala amin'Andriamanitra. Nampianarin'i Josoa n'izy ireo koa anefa fa tsy vita ny herin'ny tenany izany manompo an'Andriamanitra izany, fa mila fanampiana izy. Dia mbola mianina ihany izy ireo fa tena hanompo an'Andriamanitra. Nalahelo an'izy ireo Josoa, tian'izy ireo izy, ary tamin'ny mpahalemem-panatanteraka no nampianaran'izy i Josoa nyreto vahoaka ireto hanompo an'Andriamanitra. Ny safidy izay napetraka Josoa dia mbola mipetraka amintsika mandraka ankehitriny. Miankina amin'ny safidy ataontsika no ahafantarana hoe tia manompo an'Andriamanitra isika sa tsy hanompo azy. Izao anefa ny safidy izay ataontsika raha hanompo an'Andriamanitra dia aoka mba ho ny fitiavantsika an'Andriamanitra no anaovantsika izay safidy izay, fa tsy noho ny tahotra
indraindray itsika manao hoe beta jesosy am'izany de avy de manaraka alao akatofa sao de betan jesosy tsy izany le izy fa satria tiatsika izy noho ny fahasoavany sy noho ny hatsarany noho ny zavatra rehetra zay nataony tamin'ny fiainantsika rehefa manaiky sy makasitraka izany isika de manompo azy aoka mba noho ny fitiavantsika azy a no isafidianantsika manompo azy a fa tsy noho ny tahotra velively izay no irin'Andriamanitra anaovantsika ny safidy a iandany aminy. Ny lesona ny anarantsika izany de nanampy antsika ahafantatra fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra no naovantsika safidy ny ankatoa azy ary maneho ny fitiavany an'Andriamanitra ny fitiavantsika an'Andriamanitra zany a ny safidy ataontsika isan'andro ary manampy antsika napakevitra ihany koa mba hakatoa an'Andriamanitra isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainantsika noho ny fitiavantsika azy. Izay ary ny lesona izay nianarantsika mino fanandray fanapakevitra tsara isika rehefa mipetraka amintsika le fanontaniana hoe ny andany amin'izy ianao de loko ny safidinao fa ny tsara indrindra de mirary soa antsika tanora zandry indray mandra-piona amin'ny manaraka indray. Miarabany tanora mantoanto rehetra indray anatratra izao fotoana izay amerianantsika ny lesona ny anarana tamin'ny herinandro iny. Lesona 17 isika izay miresaka ny amin'ny hoe manandanja ny ankohonana. Manandanja ny ankohonana. Tsenjery de ndeha rahantsika mamerina izay tao Mateo 7 ny 1:20. Koray ianareo na de ratsy aza mahalala ny mezavatsoa ny zanakareo. Tsy mainka avany rainareo izay any an-danitra manome zavatsoany izay mangataka aminy. Tsara loatra izany teny izany fa ny ray aman-dreninareo tokoa tanora mantoanto de miezaka fatratra ny anome izay ahasoanareo mandrakariva ary tsy latsa-danjan'izany koa ilay raintsika izay any an-danitra ao manome izay ilaintsika amin'ny fotoana mety sy manome izay sahaza antsika. Tao anatin'ny lesona tao dia nahita ny tantaran'ny pastora Peter isika. Izy de teraka tany Ekaosy ary niaina tany. De tamin'ny fahatanorany tamin'ny tovitovy taona aminareo tratra riva izy tany amin'ny dinalehany. Ary rehefa tratra riva izy de nandeha namakivaky ny alan'Anjavidy ary ny toerana izay nisy azy de feno lavaka izay nangadiana asokay. Rehefa nandeha teny an-dalana izy maizana be ny andro satria tratra alina izy tsy nisy volana tsy nisy kintana akory. De rehefa nandeha izy de somary nihirahira izy teny an-dalana mba hanala ny tahotra. De tamin'izay indrindra no naheno feo ny antso ny anarany izy Peter. De nanontany izy hoe eny tompoko iza moa zany miantso azany? De nefa tsisy namaly ny antsony fa ny feon'ny zava-maniry ny fampikasokasoka no enony. De nandroso ihany izy de tao nandodina mafy ilay feo Peter. De nijanona izy de nanontany ray izy hoe fa iza re zany miantso zany? De raha andeha androso iny izy de tafitohiny. Ary rehefa tafitohiny izy de nitsapatsapa tamin'ny tany ary teo vao fantany fa efa teo amorony lavaka izay fangadiana asokay izy. Raha toa zany izy ka mbola nandroso kely de azo antoka ny fahafatesany satria latsaka tany anaty lavaka lalina tany izy. Ary fantany tamin'izay ny feo an'Andriamanitra izay niantso azy. Nanaiky iainy ny feo an'Andriamanitra izay niresaka tamin'izy de avitra soamantsara. Isika ihany koa tanora mantoanto de misy feon'Andriamanitra mandrakariva miresaka amintsika ary tadidio fa fantatr'Andriamanitra tsara ny anaranao, fantany ny toerana misy anao, ny klasinao, ny namanao, ny mombanao manontolo na ny zavatra tianao sy ny zavatra eritreretinao aza de fantany avokoa ireny rehetra ireny ary ny manodidina anao rehetra de fantany tsara avokoa ka noho izany indrindra tsy tokony hanahinao satria manana ray be fitiavana ianao mahafantatra ny mombanao rehetra. Eny fa na de ireo ray aman-dreninao ireo aza mety tsy mahalala tsara ny tena fanirianao sy ny ao am-ponao fa ilay Andriamanitra raintsika izay any an-danitra kosa de mahafantatra tsara izay ilaintsika sy izay zavatra irintsika tsirairay avy. Fantantsika ary izay zavatra manohana antsika de manohana azy koa, izay zavatra mampalahelo antsika de mampalahelo azy koa ary ny mahafaly antsika indrindra de mahafaly azy koa. De tsara indrindra ny ananantsika ray be fitiavana
toy izany. Ka inona no mampisalasalanao amin'izany ray be fitiavana izany? Azonao hitantarana, azonao iresahana izany rainao be fitiavana izany. Araka ilay lohateny lesintsika hoe manan-danja ny ankohonana, dia isika tsirairay avy izao dia samy zanak'Andriamanitra avokoa isika. Ary raha samy zanak'Andriamanitra isika dia tokony aneo any Kristy, aneo ny toetra n'Andriamanitra ihany koa isika tsirairay avy, satria zanany izay novidiany tao anatin'ny maro isika, dia anjarantsika ny maneho ny fitiavan'i Kristy, maneho ny toetra n'Andriamanitra amin'ireo manodidina antsika. Tsy anjarantsika ny mitsara ny hafa, fa satria samy zanak'Andriamanitra isika ary isika koa tsy mahalala izay anetsahin'ny hafa sy anepon'ny hafa, fa ny any azontsika atao dia ny manambara ny fitiavan'Andriamanitra amin'ireny manodidina antsika ireny, amin'ireny namantsika ireny, ary ny asa ataon'ny Kristy no aoka ho ataontsika ihany koa, satria ankohonan'Andriamanitra isika. Dia izao amin'ny ankohonan'Andriamanitra antsika dia ankohonany koa ireo ankohonantsika ireo, ankohonana kely ao anatin'ny ankohonana be izany ireo ankohonana misy antsika ireo, dia ilaina indrindra ny fifankatiavana, ny fifampienoana, ny fifampiheverana ao anatin'izany tokantrano izany. Ka natoy ny ahoana ny tokantrano misy ianao dia eto amin'i Jesosy ireny rehetra ireny dia ho tokantrano mifankatia, ho tokantrano vonona ifampitantana ho any fiainana mandrakizay ny tokantrano izay misy ianao. Ny tompany hitany tanora mantoanto rehetra dia ho samy hiatoraka eo amin'Andriamanitra ny tanora mantoanto, hiresaka amin'ilay ray be fitiavana ary hifankazatra amin'ilay ray izay ao an-danitra, dia azoto hangataka ihany koa araka ilay jenjerintsika teo. Dia mirary soa ary ho amin'ny manaraka indray. Endrika sarika miramirana mandrakariva no iarabako atsika mpiaino, mpijery, ny zatovo namana indrindraindrindra, miara-mamerina ny ten'Andriamanitra amin'ity sabata ity, miaraka amin'ny fifaliana Alain Franco. Mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra izay indray ny lohateny izay niarahantsika nianatra ary isotonantsika lesona amin'izao sabata izao. Mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Mipetraka avy hatrany ny fanontaniana hoe ianao ve mba mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra? Dia indraindray antsika tena mahafantatra mihitsy fa indraindray eny Eliza aloha tena sitrapon'Andriamanitra fa misitrapontsika ihany no ataontsika. Eliza aloha tena sitrapon'Andriamanitra fa zay sitraky ny namantsika ihany no ataontsika. Efa nresahantsika izany tamin'ny lasa. Fa zao rehefa fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra dia ataovy izany. Fa niza nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy very ary naomby mandrakariva. Fa matetika ny tsy fanarahantsika ny sitrapon'Andriamanitra mahatonga antsika mitotongana, tsy afaka, tsy tafavoaka, mirodana sy ny sisa sy ny sisa. Andeo vakintsika ny ten'Andriamanitra amin'ny Mpitsara toko fahavalo. Mpitsara toko fahavalo andininy fahatelo amby telopolo hatramin'ny fahadimy amby telopolo dia izao voalaza. Ary rehefa maty Gideona dia nijangajanga nanaraka an'ireo bala indray zanak'Israely ka nanao amin'ny bala berita ho andriamaniny. Ary ny zanak'Israely tsy nihatsiaro an'i Jehovah andriamaniny izay efa namonjy azy tamin'ny fahavalony rehetra manodidina, sady tsy nanao soa tamin'ny tararaky Jerobala na Gideona arak'izay soa rehetra nataony Gideona tamin'ny Israely izy. Zay zany le tantara. Rehefa maty Gideona dia nijangajanga nanaraka andriamanikafa, nivavaka tamin'ny andriamanikafa ny zanak'Israely satria tsy teo tsony Gideona. Adin'izy ireo ny afatry Gideona, adin'izy ireo ny tombontsoa izay niarahana tamin'ny Gideona dia nanana andriamanikafa ry zareo. Teto zany dia nidikain'izy ireo ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra dia izao hoe aza manana andriamanikafa, fa ny andro zareo dia izao hoe maty Gideona ka satria Gideona efa maty iza moa nitarika anay amin'izany tsony, fa dia izao Andriamanitra ny bala indray zany nivavahanay. Ny zavatra faharoa izy tonantsika lesona amin'izay vaky teny izay dia izao. Ity Gideona ity nge dia nanao soa an'ireo zanak'Israely ireo, nitarika azy ireo tamin'izay tokony ho alehany, ary Gideona dia anisany nampandresy azy ireo nandritra fotoana maro. Kanefa dia toa tsy sarony zareo zany, ary indrindra tsy mba namaly soa ireo taranaka izay mbola teo
navelany gideona ry zareo zay le hoe mahafantatra ny sitrapon'andriamanitra ny olona mahafantatra ny sitrapon'andriamanitra ry tanoranamako dia zao mamaly soa zay tokony asiana soa fa ndraindrayntsika tanora tsy mba manana zay toetra zay manisy soa anao dia mba valio soa raha misy tokony ajaina dia ajao fa ndraindray misy zavatra tokony ajaina misy olona tokony ajaina fa tsy ajaintsika izany rehetra zany a dia tsy fanarahana ny sitrapon'andriamanitra avokoa fa nahoana moa reto zanak'Israely eto no nanaraka ny andriamanitra bala ny antony dia satria tia azo sitraka amin'izao tontolo zao tia azo sitraka amin'ny olona satria izao tontolo zao dia nivavaka tamin'ny bala ary maro be ireo olona nivavaka tamin'ny bala dia mba tia azo sitraka amin'izareo a dia izay koa mba hivavaka amin'ny bala e izay ihany ve no hitokatokana eto ary zany dia anisan'ny fandikana ny sitrapon'andriamanitra ary tanoranamako nalazain'ny olona fa mitokatokana ary ianao ka mitokatokana ao an'andriamanitra tsara zany andriamanitra ny tokony hoekena mihoatra noho ny olona aza matykena maso zay zany no lesona zay hotsoahantsika amin'ity sabata marainy ity tandremo ny marimaritra iraisana manao marimaritra iraisana zany marimaritra iraisana zany dia efa navoa ireo tanora tamin'ny fiangonana voalohany tamin'ny taonjato faraika am'roapolo sy ny tantara ny fiangonana tany aloha rehetra tany manao marimaritra iraisana rehefa tsy mety dia tsy mety rehefa mety dia mety fa ny atsika dia zao le izy aloha tsy mety fa eny tsy maninona fa atao mety zany le hoe tsy manaraka ny sitrapon'andriamanitra rehefa eny ao amin'andriamanitra dia eny rehefa tsy dia tsy eny le izy aloha maloto za koa raha tena mahafantatra mihitsy hoe maloto le izy fa tsy maninona rehefa maloto dia maloto ary indrindra tandremo ny mampifangaro ny tsara sy ny ratsy ny madio sy ny maloto aza manao marimaritra iraisana aza matykena maso aza menatra fa izany no antsona hoe manao ny sitrapon'andriamanitra zay irariko mba ho azontsika izany afatra izany ka na dia tsy teo ntsony ary gideona na dia tsy misy mpitarika aza isika dia ho isika hoe andriamanitra no mitarika ahy efa nampahafatarin'andriamanitra any tokony ataoko ka na dia tsy misy olona mivantana mitarika aza na dia tsy otsony ary reo chef ireo mpitarika ireo pastora ireo olona ireo ray aman-dreny na dia tsy otsony ary reo efa fantatro ny sitrapon'andriamanitra ity dia ho ataoko ity kosa tsy sitrapon'andriamanitra dia tsy ho ataoko iraiko manana fanapahan-kevitra tsara toy izany ianao zay risia ho amin'ny manaraka indray ary fifaliana ray franco mandrapiresaka reo Hope for all the
feno fifaliana ny fo afaka miaona finatra aminao indray amin'ny alalan'ny fandarana ary manasanao ampitiavana anaraka an'izany hatramin'ny farany mbola mianatra ny epistily ho an'ny efesianina hatrany isika herinandro fahatelo ambin'ny folo ny lohateny dia manao hoe mampanjaka ny fiadanana mampanjaka ny fiadanana ao amin'ny andin'ny fahino ambin'ny folo sy andin'ny fahafito ambin'ny folo amin'ny efesianina toko fahaenina no nataontsika tsy anjery nandritra n'iny herinandro iny efesianina toko fahaenina ny andin'ny fahino ambin'ny folo sy ny fito ambin'ny folo zay mitanisa fitaovana fiadina telo zay mahery vaika entin'ny pino mandrakariva dia ny finoana izany dia ny famonjena ary ny tenin'andriamanitra misy enina reo fitaovam-piadina reo fa reo anaky telo reo zany no tafiditra ao anatin'ny tsy anjerytsika ary ho fanampony zany rehetra izany dia tano ny finoana ho ampinga zay azonareo amon'ny zanatsipika am'rehetra rehetra alefan'ilay ratsy ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'andriamanitra ho sabatry ny fanahy efesianina toko fahenina ny andin'ny fahina ambin'ny folo sy ny andin'ny fahafito ambin'ny folo ny zavatra azo marina ao anatin'ny tontolo-kevitry ny ady ao amin'ny epistily soratan'ny paoly dia izao mifandray ety de ety ny ady sy ny fiainana kristianina zany hoe ny fiainana kristianina de tsy fiainana misosa mandeha ho azy fa fiainana feno fiaikana feno ady zay hifanandrinana misy tolona tsy miato zay tsy maintsy andraisan'ny pino anjara ny zava-dehibe anakiray tsara o marinana koa de zao ny fiara-miasany tsiraray avy tao anatin'ilay tafika zay resany apôstôly paoly no niantoka mandrakariva ny fandresena ary ao anatin'izany dia ilaina ny firaisana ny fifanomezan-tanana ny fiarahana manaiky fitarihana tokana dia ilay jesosy kristy zay kapteny na lehiben'ny tafika mitarika n'izany ady izany miantso antsika ny apôstôly paoly mba hitafy ny fiadin'andriamanitra rehetra tahaka ny tafika marahina mifanohana miady amikery ary miaraka mandroso efesianina toko voalohany ny toko faefatra ny toko faharoa ny toko fahadimy ny toko fahenina ihany koa de mbola manamafy an'izany rehetra izany rehefa resaka an'ireo pitsopitso n'ireo fitaovam-piadiana nentin'ny miaramila ao amin'ity epistily nysoratany ity ny apôstôly paoly dia everina fa nijery na nitodika tany am'ireo miaramila romanina zay nanao fanamina miaramila tam'izany fotoana izany ary isan'ny tena nalaza ny fekibo sy ny fiarovan-tratra de teo ihany koa ny fiarovan-do teo ihany koa ny apinga ary teo ihany koa ny sabatra reo rehetra reo dia teny ampelantanany miaramila avokoa rehefa fitinina ny fampiasana an'ireo fitaovan'ireo teo amin'ny fekibo no nahitanan'ireo karazana klodoka zay azo ametrahana fitaovana isan-karazany hoentina miady akoatran'izy zay namehezana ihany koa ny fitafiana zay somary malalaka ho an'ny miaramila mpiady taloha ahafahana mandesy mihetsika zany dia mila fatorana amin'ny fekibo ilay fanamina miaramila ny zavatra marihana any koa ao anatin'izany de hoe ny fiarovatratra de natao mba hiarovana an'ireo taova saropady reo karazana teboka mahafaty rehetra na point vito izy tsika mba hisakanana an'izany tsy hovoan'ireo fanafian'ny fahavalo toraka izany koa ny aroloha fiarovan-do zay resahan'ny apôstôly paoly toraka izany koa ny apinga zay voalaza ny tantara fa novontosana rano mba ahafahana mamona avetrany ny firetan'ilay afo zay miantefa rehefa manafika ny fahavalo zany kisasa rehetra any dia maneho fahamalinana sy fahavononana ary indrindrandrindra tsy fiambahambahana mihitsy manoloana ny ady fa ny atsiramana kely fotsiny de novidina lafo tam'izany rehetra izany ry mpiara-mianatra namana manantitrantiny nefa ny apôstôly paoly fa na eo aza reo fitaovana zay kirakiraina sy ampiasaina ho fiarovantena sy ho fanafiana dia tsy niankina velively tamin'ny isam-batan'olona ny fahaizany manokana ny fandresena zay noraisana fa tao anatina firaisan-kina sy fifanomeza ny tanana rehefa miantso antsika hitafy fiadina i paoly
dia tsy te heritreritra izy manao hoe fihedina rabaktely izy ka aminona sy andropahana ny fahavalo fa nampiasa teny izy ao anatin'lay ady manao hoe filazantsara ny fihavanana ao anatina fihavanana satria ny ady zay ataontsika de ady iarovana ny fahamarinana sy hizarana ny fahatsaranyilay andriamanitsika ary mampianatra an'izany ny epistily zay nysoratan'ny paoly asan'ny kristy ny fihavanana izy no fihavanantsika rehefa miresaka n'ireo fitaovam-piadiana ao anatin'ny epistily ihany koa ny apôstôly paoly dia maneho amintsika fa ny teboka tsiraray avy eo amin'ny fiainantsika dia kendrelolay fahavalo avokoa indrindra reo mahalavo sy mahafaty atsika koa izany fitaovana zay ampiasaina izany dia amin'ny toerany tsara mba hahafahana manakana ireo famelezana rehetra zay ataon'ny fahavalo rehefa miresaka apinga ohatra fiarovan-doha sabatra zay voalazan'ny tsy anjerintsika nadritra ny herinandro de maneho fa fotoana zay androsoana am'ilay ady mihitsy zany eo tsy hahafahana miemotra itsony ary mafiorina sady mihidy avokoa reo teboka rehetra zay mety ampididoza ny famonjena zay andraman'ny mpino ankehitriny niaranatsangana ka niaranapetraka ny an-danitra amin'i kristy no asehon'lay fiarovan-doha ny famonjena zay resahana ao anatin'io andininy fa 19 sy ny fahafito 10 amin'ny efesianina toko fa 9 io ary ao anatin'izany rehetra izany dia ny tenin'andriamanitra sy nyreo teny fikasana isan-karazany miaraka amin'ny fampiarana azy no hery sy fanohitra tonga n'lay pino tsy ho kivy na hitanondrika manoloana ny ady miresaka ny vavaka ihany koa ny apôstôly paoly amin'ny efesianina toko fa 9 eo amin'ny andininy fa fa na dia tsy tafidro anatin'ireo fitaovam-piadiana enina vao resaky ny efesianina toko fa 9 aza izany dia everina fa iray am'ireo fitaovana anankiray ihany koa zay ampiasaina ahafahantsika miantehitra amin'andriamanitra ka amin'ny alalan'ny vavaka tari ny fanahy masina no andrombahantsika ny fandresena antitra antetrany paoly fa tsy misy am'ireo everina fa miaramila ny fahamarinana no mahazo mihevitra ny tenany ho manan-danja kokoa noho ny hafa ka hieritreritra fa izy no mendrika indrindra na mahay indrindra na niezaka ataony no zava-dehibe mba hahafahana mandrombaka ny fandresena ary ny fahaiza-manaony no tombony indrindra ho an'ny tafika fa ny firaisana ao anatin'ny fitariana anankiray no hahafahana mandrombaka izany fandresena izany miresaka ihany koa ity fiaramianatra nataontsika tamin'ny herinandro fahatelo 10 ity ny resaka gadrany ny apôstôly paoly raha ohatra ka miresaka hoe rojo izy dia everina fa karazana fanesona ny itenenan'ny paoly an'izany ho voninahitra satria raha namitahiraka ny maso ivo anankiray tam'izany fotoana izany dia manana rojo sy famantarana manokana izy maroboninahitra maneho an'izay andraikitra napetraka teo antsoron'izay eto zany paoly ireo masomby zay namatorana azy tao amin'ny tranomaizana de noraisiny ihany koa voninahitra nampitahainy sy nalahany tam'ireo maroboninahitra zay nampiravahana ny iraka fa iny hamita iraka any amin'ny firenena anankiray ry mpiaramianatra namana nitondra mafy nandalo fisedrana isan-karazany ny apôstôly paoly kanefa noraisiny tombontsotsy voninahitra izany zany hoe miaraka mitondra ny azo fijaliana amin'i kristy zany ary imbetsaka no nameremerenany fa nataony reare io azo fijalian'i kristy io satria io no namonjena azy io ihany koa no namonjena antsika tsiraray avy ary tokony ho reharehantsika sy tokony ho ambaratsika ary ho zaraitsika am'ireo zay rehetra nona sy mangetahita ny fahamarinana miatrika ady isika eo an-tany fiadiana tsy manana zo hanao atsirambina mihitsy isika ary tsy manana fotoana zay hanandratana ny tenantsika manokana fa tokony ho anatin'ny fiaraha-mamindra sy firaisampo no iarahana miady ny ady tsara ny finoana ka ampiasana nreo fitaovana isan-karazany zay nomen'andriamanitra antsika ao amin'ny efesianina toko fa 9 nde overenantsika ho tany saina izy ireo
ny telo zay nataontsika tsy anjery tamin'ny terinandro ety eo amin'ny efesiana toko fahenina ny fahena ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo ny apinga zay maneho ny finoana ny fiarovan-doha maneho ny famonjena ary ny sabatra maneho reo teny fikasana sy ny tenin'andriamanitra zay hoentsika mandresy izao tontolo izao inoko fa nampahery anao nitondra fahalalana sy tanjakara-panao anao a ny fiarah-mianatra nataontsika teto tamin'ny herinandro iny a ankasitrahana ny faharetanao ndaontsika iroso ao anatin'ny fotoana ny fanatitra ny sekoly sabata manasanao-pitiavana andray anjara am'izany zo izany adidy izany fitahina lehibe zay hiarantsika miantsoroka amin'andriamanitra izany ity feokira ity a no hoentsika manatanteraka io fanipaom-pivavahana andeha iaraka ivavaka isika raha itsaro ao ho anao ny saotra ny dera ny laza ary ny voninahitra satria ianao rery no mendrika andray zany tonoho ny anay kosa ny fiadanam-po ny fampanantenana ny fandresena zay ao aminao amin'ny alalan'ny fandraisanareo fitaovam-piadiana zay nampilaizainao ny apôstôly paoly mba hitafinay aoka ho aminay zany ka dia ho mpandresy miaraka aminao zahay ho voninahitra ny anaranao mitahiny fitorinan'ny filazantsara zay ady atrehina ankehitriny mba ho tonga ny amin'ny isan-tokantrano amin'ny isam-batan'olona ny amin'ny isan'ny pirenena ny filazantsaranao amin'ny alalan'ny asa fitorinan'ny filazantsara zay atao amin'ny alalan'ny fanatitra zay arotsaka ihany koa ho fanohanana izany asa izany ka na de mafy aza ny ady atrehina ny tolona ara-panazy zay atao dia tsy homenatra hilanja ny azo fijalianao sy hitory an'izany izay tsiraray avy matoko sy mino zay fa ho feno fitahina ny fiainanay tsiraray avy satria angatana ny vavaka amin'ny anaran' jesosy amen mianatra eo tongotrao
miantsoa ny anarany atao fantatra any amin'ny firenena ny asany mirao azy mankalaza azy saintsainy ny fahagagana rehetra nataony atao vorereanareo ny anarany masina aoka hifaly ny fon'izay mitady an Jehova. Andriamanitra tomponay tsara sy masina indrindra izay ny an-danitro mankasitraka noho ny famindram-ponao sy ny fitiavanao lehibe amin'izao sabata izao misaotra noho ny fotoana sarobidy izay nomenao anay ankehitriny izay tompo dia hiainy ny teninao ary mangataka ny fanatrehanao manokana mangataka anao izay mba hamindra fo aminay rehetra mamelany helokainaiza na toerana misy anay ankehitriny dia mangataka ny fanainao masina zahay mba hialoha lalana ny teninao any am-ponay tsirairay avy koa dia mitenena Jehova fa vonina hiainy ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana vavaka amen. Amin'ny feno fifaliana tokoa no hiarabako anao indray tratran'izao sabata masina izao engane isika mba hiaraka androany tontolo andro ka ho feno fifaliana sy fiadanana tokoa. Saveu caminhira ni fala vutandeibe saya muzena marube evitare camidera saya muzena marube evitare camidera. Panavuta natia nevitazizo irawambande anana irasuni ziuna irawambande anana irasuni ziuna. Sao dia hiaraka mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika izay voasoratra ao amin'ny Isaia 3:7 ny 2:12 tapany 2.
vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany satria nahidina ho amin'ny fahafatesana ny ainy ary natao isam-panota izy. Eny, izy no nitondra ny fahotany maro sady manao fifonana ho an'ny mpanota. Izany dia ho tohizantsika ao amin'ny Jaona 4:20 ny 7:20. Ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny: fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako nomeko anareo, tsy tahaka ny fameny izao tontolo izao ny fanomezako anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Amen. Sao dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra be famindra-po, misaotra anao indrindra zahay raha mbola afaka manetry tena eto anatrehanao. Mamelany tsy famendrenay, mamindra-fo aminay, omeo anay ny fananao masina mba andraisanay ny teninao sy ny afatra avy amin'ny mpanomponao izay hitondra izany. Koa meteza Tompo hiaraka aminay amin'ity fotoana ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonga ao anatin'ny fotoana amerenantsika ny ampahafolony sy ny fanatitra isika izay fanompo ivavahana lehibe ihany koa izany. Ry ava-malala, ny ampahafolony sy fanatitra dia anehoantsika ny finoantsika an'ilay nahary antsika, ary anehoantsika ihany koa fa matoky tanteraka azy isika. Izy ilay nahary izao tontolo izao, izy no nanome ny zavatra rehetra. Ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia misy ny misalasala ny amerina ny ampahafolony sy fanatitra, fa mieritreritra hoe ny herin'ny tenany no nahazony ny harena na ny vola izay azony ampelantanana. Ny Baiboly dia milaza mazava ao amin'ny Deutéronomie 4:7 ny 7:20 sy 7:20 manao hoe: ary andrao ianao hanao anakapo hoe ny tanjako sy ny herin'ny tanako no nahavoriako izao harena izao. Fa sarovo Jehovah Andriamanitra ao, fa izy no manome anao hery mahavory harena mba haorina ny fanekena izay niainany, izay nianianany tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao anio izao. Mahazava zany teny izany, fa sy heritsika nazoantsika ireny harena izy ireny, fa Andriamanitra mihitsy no nanome antsika ny eo ampelantanantsika. Koa mendrika raha hoajaintsika izy anehoantsika ny finoantsika azy ny famerenana ny ampahafolony sy fanatitra izay takina raha teo ihany koa araka ny soratra masina. Ny manaraka dia izao, iza moa zany no tokony hamerina ny ampahafolony, ary hatao inona ireny ampahafolony ireny? Ato amin'ny Hebreo 7:5 dia manazava ny tolorana ny ampahafolony sy ny fanatitra. Zao ny voalaza. Hebreo 7:5 ary ety dia ilay olona mety maty no mandray ny fahafolokarena, fa any kosa dia izay ambara fa velona.
tapany voalohany zany de ny hoe eto a-tany a de reo olona zay natao sazan'zany nomenany zany fa io anefa de fantatr'andriamanitra satria any an-danitra de zay hita fa velona ny andiny fahasivy ary koa azo lazaina fa levy aza izay mandray ny fahafolo-karena de mba mandoha ny fahafolo-karena koa tao anatin'ny abrahama satria mbola tao akibony rainy ihany izy tamin'ny senany melkizedeka any abrahama. Levy zany zanaky jakoba tamin'ny lea de lazaina fa mbola tany ikibony rainy izy de efa nandoa ny ampahafolony tamin'ny alalan'ny abrahama ry ava-malala dikan'izany de zao hoe ny mambra rehetra ao amin'ny fiangonana na iza hatramin'ny zazany akibo dia efa tokony andoa ny ampahafolony satria amin'ny alalan'ny ray aman-dreniny andavan'izy ireny ny ampahafolony ko ankehitriny ary dia tsara raha mamerina ampitiavana izany ampahafolony sy fanatitra izany isika satria izany de tian'andriamanitra akasitran'andriamanitra ary hampandrosoana ihany keo ny fiangonan'andriamanitra. Andriamanitra ny fihedanana anie hampahiry atsika ary hanampy atsika mandrakariva mba azoatsika anana fahendrena amerina izany ampahafolony sy fanatitra izany. Amen. Amen. Iaraka ivavaka isika. Jehova rainay tsara sy masindrindra any an-danitro misaotra ny amin'ny teninao izay azonay mamerina mikalalana sy ampitiavana ny ampahafolony sy mifanatitra. Mino izahay fa ianao Andriamanitro de mahita tokoa ny fitiavanay izay asehonay eto amin'ny famerenana ny ampahafolony sy mifanatitra. Matoky ianao izahay Andriamanitro ka de apetraka amin'ny anaran'i Kristy mahavonjy izany. Amen.
miarabanao natratra izao sabata mahafinaritra izao. Androany sika dia andreloha hevitra anankiray mahafinaritra be izay mitondra ny lohateny hoe mpisolo eloko ny mpanota. Tany amin'ny toerana anankiray izay ambanivohitra be dia nisy mpampianatra anankiray monja tao amin'io sekoly anankiray io. Dia nisy mpampianatra iray izay taty andrenivohitra rehefa nandrehany izany dia nalahelo izy dia nidina nakany amin'io ambanivohitra io hanampy ny mpampianatra tany. Akory anefa ny agagany tsy tao tsony ilay mpampianatra teo aloha fa niala fa enjana loatra hono ny lalana makany amin'io sekoly io. Tena alahelo ty mpampianatra. Niditra tao amin'ilay sekoly izy tabataba izany, orakoraka izany, tsy misy fandrenesana tao amin'ilay lakilasy anankiray. Andray izany ataon'ireto mpianatra hoy ty mpampianatra. Tena angina aloha izy ny andro ny fahangina amin'ny mpianatra teo. Rehefa avy ny tabataba ela teo ny ankizy dia nangina ihany ny farany rehefa nahatsikaritra ity mpampianatra. Dia niteny ilay mpampianatra vaovao. Reko rakizy fa nisy olana teto amin'ity sekoly ity. Isika rehetra izao dia tompona ndraikitra amin'izany olana izany avokoa. Ka izao andao isika metraka fitsipika ifampifehezana mandritra ny taom-pianarana rehetra. Avy hatrany dia falifaly be ny ankizy. Mety mihitsy izany hoy ny sasany. Dia hoy ny ankizy anankiray, zaho ary tsy azo atao mangalatra atao ampianarana. Mety izany, aleo avy dia soratany ety amin'ny tableau. Tsy azo atao ny manao tonga tara. Eny ary, teny teo avokoa ny mpianatra rehetra. Dia rehefa feno folo ny fitsipika nosoratana teny amin'ny tableau dia hoy ilay mpampianatra, nareo hoe mahatsikaritra hoe tsy misy dikany io fitsipika io raha tsy misy famaizana ho an'izay mandikany io fitsipika io. Dia teo ny ankizy dia marina, tena mety izany, aleo mena famaizana izay mandika ny fitsipika napetrakitsika. Dia andao ary manomeza fitsipika ary. Avy hatrany dia nisy tovolahy kely anankiray namaly. Zaho ramose izay ankizy mandika ny fitsipika napetrakitsika avy hatrany dia ho kapohana impolo sady esorina ny vestany. Mafy izany famaizana izany tianareo ve izany famaizana izany? Mety izany ramose tena mety, andao izay ny atao. Eny ary hoy ramose, manaiky nareo ndao fa izay ny ataontsika e. Dia nandeha ny andro, nandeha ny fotoana maromaro nanaraka fitsipika avokoa ny ankizy. Fa indray atoandro izay tsy hita ny sakafon'ny Tom. Ilay tovolahy lava indrindra tao ampianarana. Nikaroka izy, nakaiza ary ny sakafoko, nakaiza ny sakafo atoandroko nefa izahay efa nona be, ny ankizy efa ho lany ihany ny sakafo zareo, ny aty mbola tsy hita mihitsy. Fa nakaiza, iza ny nakazy teto e. Dia nikaroka tao izy. Farany fantany fa i Jim, ilay tovolahy kely indrindra tao ampianarana naka ny sakafony. Dia nanantona ny Jim izy, Jim, enao ny naka ny sakafoko. Dia nianahana fotsiny Jim. Nentina teo anoloan'ny mpianatra be da be ary Jim. Zao satria ianao nandika amin'ny fitsipika nangalatra ianao dia esoro vestanao fa ho kapohana ianao. Dia nitalao be Jim. Ao moa mba tsy asoriny ty vestako ty e. Ao moa mba tsy asoriny e. Tena tsy mety e. Ao moa mba tsy asoriny e. Dia nanantony ramose, Jim fantatrao tsara fitsipika ny fampifehezantsika esorina ny vesta rehefa ho kapohana satria nandika ny fitsipika ianao. Eny ary ao ary fa ho esoriko e. Dia nesoriny. Taitra be ramose, way, fa aiza ny lobaka ary Jim? Tao tsy manao lobaka ianao? Dia teo Jim nalahelo be mihitsy. Fa hoana ianao tsy manao lobaka ary Jim? Nahatina akanjo aza tao tsy misy fa tao pataloha fotsiny tao anatiny tao. Ka hitan'ny ramose, maty ane ndraiky hoe. Dia ny mamako sahirana be mihitsy, tsy manana afa-tsy lobaka tokana dia nosasainy iny ilay izy androany. Dia ity akanjo zoko ity ny ndramiko nanaovana an'io. Andray, ontsy ilay mpampianatra sady tsy hitan'izay ho atao, ho sasiana ve izy nefa izy aza mampalahelo. Dia nanantona araka izy i Tom dia noesoriny ny vestany dia za no anaiky ho kapohana e. Aleo za ny kapohana fa mampalahelo aloatra izy. Ao fa tsy maninona za ny kapohana. Sady nalahelo be i Tom. Hitanao, misy lehilahy anankiray izay ihany koa
dia nisolo ny helokontsika tahaka ny nataony Tom. Izy no nandray ny kapoka izay tokony natao tamintsika, nisolo ny otantsika izy ary indrindra mitondra fifonana ho antsika. Andehana ho jerentsika izay voalazan'ny Isaia 7:12 raiso ny baibolinao dia ho jerentsika ny Isaia 7:12 tapany B. Satria nahidina ho amin'ny fahafatesana ny ainy ary natao ho isan'ny mpanota izy. Eny, izy no nitondra fahotany maro sady manao fifonana ho an'ny mpanota. Hitanao, Jesosy ihany koa dia mifona ho anao. Indraindray ianao zao madiditra, mikafokafo namana, mety mandaingandainga amin'ny dada sy neny na tsy makatoa, dia malahelo Jesosy. Malahelo be izy ary marary indray izy satria miverina kapohana indray izy rehefa manota sy madiditra ianao. Ka zao andao iova, tsy adiditra, tsy angalangalatra tahaka ny nataony Jim, fa mampalahelo be Jesosy raha toy isika ka madiditra. Mino fa manomboka izao dia ankatohany dada sy neny ianao ary anaiky sy ankatohany Jesosy Kristy ihany koa. Andao ary hoentsika mbavaka izany fiovana vaovao izany. Vavaka tsika, Jesosy misaotra anao izay efa nomenao tantara mahafinaritra ary nampianarinao anay anio fa ianao no nitondra ny helokay. Jesosy tsy te adiditra intsony izahay, omeo fahendrena ary izahay amin'ny andronay ho avy. Misaotra Jesosy, amen. Jerusalem
ampifaliana sy ampitiavana ankaravona tanteraka no iarabana tsika tsirairay avy any tokantrano any naiza toerana andrenesanao zao fotoana sarobidy zao dia tonona aminao ny fiadanan'Andriamanitra sy ny fahasoavana satria na dia ao anatiny zao andro farany zao ary na nyteny Jesosy eto amin'izao tontolo zao no ahitana reo fahoriana dia ozy hoe matokisa faizafa na resy izao tontolo zao ary azon'Andriamanitra tao tsara ny manonona manome fiadanana antsika ao anatin'izao tontolo feno korotana sy fahoriana eto ambonin'ny tany izao. Ankehitriny nefa dia fanontaniana no petrako aminao amin'izao fotoana izao. Azonao atao ve ny mandray izany fiadanana izany? Ahoana ny fomba handraisana eo izany ao anatin'izao vanim-potoana farany izay mampidadasika ny fahoriana izay mety mahazo ny olona tsirairay avy indrindra ny mpiray fanantenana rehetra amin'izao andro farany izao. Mialohan'ny andraisantsika ny afatra dia asaiko anao mba hivavaka hiaraka amiko amin'izao anio izao. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra tomponay izay ny an-danitra, tonga ny fotoana tsy maintsy henona ny teninao. Mangataka anao izay mba hanokatra ny fonay sy ny sainay, indrindra mba hanala ny tebiteby sy ny tahitra rehetra. Esoro avokoa Andriamanitra izay fisalasalana ny anatinay ihany. Faoka mba ao anatin'ny fifatoana tanteraka izahay ary ny teninao dia ho fiainanay, handraisanay hery sy fitahiana amin'izao sabata maraina izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana ny vavaka. Amen. Tantara anankiray ao amin'ny Baiboly no akatsika fampianarana sy lesona amin'ity sabata maraina ity. Tantara izay efa diso fantatsika loatra dia ny tantara ao amin'ny bokin'i Daniel. Ao amin'ny bokin'i Daniel ao dia misy tantara anankiray izay fahababoana nahazo reto zanak'Israely reto ary teo ambany fifehaizany Babiloniana tamin'izany fotoana izany izay nitariany mpanjaka anankiray dia tsy izy izany fa ny mpanjaka Nebukadnezara izay mpanjaka tsy rafesy mandidy, mpanjaka izay tsy mifaditrovana fa rehefa niteny ho vonony ianao dia vonony, rehefa niteny ianao ho velomina ianao dia velomina. Tao anatin'io fanjakana io anefa dia nisy Hebreo anankiray telo rahalahy izay misongadina manokana ao anatin'izany izay andraisantsika lesona babo teo ambany fifehezany Nebukadnezara. Tsy izy izany fa Sadraka sy Mesaka ary Abednego izay firenena fantatsika tsara zany firenena jiosy zany, fa firenena izay nanaja an'Andriamanitra izany, firenena izay nakatoan'Andriamanitra izany ary Andriamanitra no nitondra azy amin'io toerana io fa tsy hoe Nebukadnezara no nanafatra azy. Hojerevantsika aloha hoe manahoana ny fomba fiainany ty mpanjaka ty sy ny fahefana izay ananany eo amin'ny fanjakana. Ao amin'ny ten'Andriamanitra ao dia misy izao teny izao. Daniel toko 7 ny andininy 7 ka hatramin'ny 9. Daniel toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 9. Ovakitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Melohan'izay aloha dia nanao sary olona volamena ty mpanjaka ty izay mba hiakofa ny firenena rehetra na fokom-pirenena niza tao anatin'ny fanjakana dia tsy maintsy miakoka sy mivavaka n'ity sary volamena ity izay namboarin'ity Nebukadnezara ity. Tao anatin'izany nefa dia ireto Hebreo telo ireto izay nafantatra tsara fa Andriamanitra no ekena mihoatra noho ny olona. Ary rehefa nanome baiko ny mpanjaka tamin'izay fotoana izay tamin'ny olona rehetra hoe raha vao maneno ny famantarana dia tsy maintsy mikoka avokoa ny olona rehetra. Tao anatin'izay nefa rehefa nikoka ny olona dia reto zanak'Andriamanitra ireto tsy mba nikoka tamin'izany Andriamanitra volamena izany. Andrasona hoe jevaritsy jerevantsika ilay teny teo ao amin'ny Daniel toko 7:7 ka hatramin'ny 9. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nivory hanamasina ny sary olona
izay efa solompanjaka sy ny mpanapaka sy ny gouvernoura sy ny andriambaventy sy ny mpitahiry ny volam-panjakana sy ny mpahilalana sy ny mpitsara ary ny komandy isa-tokony ka dia natsangana tandrifiny sary olona izay efa natsangana Nebukadnezara ireo ary dia nisy mpikabary ny antso mafy hoe izao no lazaina aminareo ry fokom-pirenena ry firenena sy samy hafa fiteny rehefa mandreny faneniny anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny sobaka sy ny valia sy ny siponia ary ny zava-maneno isan-karazany ianareo dia mikofa ka mivavaha amin'ny sary olona volamena izay efa natsanga Nebukadnezara mpanjaka ary na iza no tsy mikoka sy tsy mivavaka dia tsy miaraka amin'izay ao anatin'ny lafaoro misy afo mirehetra. Izay lay teniny tao fanjakana niza tsy mikoka sy tsy mivavaka dia tsy maintsy atsipy ao anatin'ny fary zany lafaoro misy afo mirehetra izany. Nanomboka hatreo dia nanomboka ny fahoriana ny tebiteby izay nahazo ny olona rehetra fa ireto zanak'Andriamanitra ireto dia tsy mba nanana tebiteby akoriny tsy nanana eritreritra akoriny ny hatatra izany fandrahonana lehibe izany. Ny zava-nisy nefa dia izao fantatr'izy tsara araka ny voalaza teo fa tsy Nebukadnezara mihitsy no nanafatra azy nandeha nakany Babilôna fa Andriamanitra nitondra azy ireo ary fatany tsara zany Andriamanitra ny Hebreo zany Andriamanitra izay tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany Andriamanitra izay tompony fahagagana tsotra ihany ny valiteny tao anatin'ny fiadanana tao anatin'ny fahatoniana namaliny ity mpanjaka ity rehefa natsona nakany amin'izy ireo natsona nakany amin'ny mpanjaka ireto Hebreo tela reto. Izao no nambarany ao amin'ny Daniela ihany toko 7 ny 9:40 ka hatramin'ny 20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Dia namaly Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebukadnezara tsy misy antony tokony hamaliana ianao akoriny amin'izany zavatra izany. Indro Andriamanitra izay tompoinay dia mavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo rehetra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka. Ary na dia tsy izany aza aoka ho fantatrao ry mpanjaka fa ny Andriamanitra ao dia tsy ho tomponay ary ny sary olona volamena efa natsanganao dia tsy hivavahanay. Fahasahina manao ahoana re zany ry mpiray fanantenana malala tao anatin'ny fiadanana no namaliany izany teny izany. Raha omeko ohatra ianao olona lehibe eto amin'ny fanjakana président république no mamoaka lalàna hanaovanao valiteny toy izany ahoana ny hazo anao kanefa teto dia ilay ity mpanjaka izay tsy mifaditrovana ity dia novaliany reto Hebreo reto tamin'ny mpifaliana tamin'ny mpiadanana. Izany no zavatra lesona raisitsika voalohany amin'izao fotoana izao. Tsy hoe atsipy ao anatin'ny afo ianao fa ny afo ny fiainana izay ao anatin'ny fahoriana amin'izao andro farana izao no lesona raisitsika. Mety ray aman-dreny ianao miatrika fahoriana mafy, mety ho mpianatra ianao izay hitanao fa amin'izao andro farana izao izay tapina avokoa ny lalana rehetra izay andehanany olona indrindra tsika izay ao anatin'izany vahoakan'Andriamanitra izany. Tsy misy tsony risoriso ketranotrano tsotra ihany aoka ianao hanam-piadanana rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Andriamanitra izay tomponao dia mahavonjanao amin'izao fiainana amin'izao fahoriana izay mahazo ny zanak'olombelona izao. Teo anatrehan'izany dia ny aina tao anatin'ny fifaliana ireto vahoakan'Andriamanitra reto. Tapitafitra izay nefa dia niakatra ny fahatezerany'ity mpanjaka ity ary namoaka vava satria arakaraky ny ijoroanao ho mahatoky amin'Andriamanitra dia miakatra ny fitsapana, miakatra ny fahoriana ary mila tsy ho zaka. Vakitsika ihany inge eo amin'ny 9:70 eo amin'ny Daniela toko 7 ihany ny 9:70 vakitsika
amin'ny anaran'i jesosy izany teny izany. Dia feno fahatezerana Nebukadnezara ka niova ny tarehiny tamin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia nasanina fanaina impito mihoatra noho ny famana azy ny lafaoro. Mafy zany impito. Ny zavatra misy dia zao, arakaraky ny ijoroanao matoky no ametrahany devoly izany fiakarany fahoriana eo amin'ny fiainanao zany, indrindra moa ahafahany amin'ny fiafarany-tany ihany, na eo amin'ny ara-pinoana izany na eo amin'ny fiainana andavanandro, dia tsy maintsy mafy hatrany, satria ambarany soratra masina fa isy fahoriana mbola tsisy ohatr'izany hatramina tanyny tany. Eo ny lesona faharoa zay tokony ho raisitsika mba hijoroantsika ho matoky amin'ilay Andriamanitra zay topoitsika. Tadio fa tsy ianao akory ny fidy an'Andriamanitra, fa ny vidian'Andriamanitra ianao ao anatin'izao laharana izao. Mila manaiky an'Andriamanitra, tadidio fa Andriamanitra tamin'izany fotoana izay niakofa nreto Hebreo reto no Andriamanitra zay iakofa atsika sy mitaritsy atsika amin'izao fotoana izao. Rehefa hatsipy ao anatin'ny lafaoro ireto Hebreo reto dia tamin'ny mpifaliana eo amin'ny 9:20 ihany, Daniela 9:20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy dia nafatra ireo lehilahy ireo, nefa mbola teny amin'ny ihany ny lobany sy ny akanjony ary ny kitapony kapotiny mba amin'ny fitafiany hafa koa, ka dia natsipy tao amin'ny patorana tao anatin'ny lafaoro nisy afo mirehitra izy. Ary satria mafy ny teny mpanjaka ka natao mahamay indrindra ny lafaoro, dia matin'ny lafaoro ireny lehilahy izay nanipy ny Sadraka sy Mesaka ary ny Abednego ireny. Eritreretintsika amin'izany fa na ny mpanipy azy aza dia maty teo ambavahadin'ilay lafaoro satria may loatra ny afo. Ireto telo mirahalahy reto tsy mba nisy famaliana akory tao anatin'izany famatorana izany, satria dia lehilahy matanjaka teo amin'ny fanjakana no namatotra azy, no fatorana, tsy mba nikitikitona, tsy mba niteny hoe alao fa mba omekely ianao fa alao andeha, alao aitsoka na nikikika na nitomany. Tsy nanao an'izany izy, fa natolotra ny tanany dia nifatorana mafy izy, dia natsipy tao anatin'ny afo. Teny amboniny reny vainafy reny. Eritreretintsika amin'izany mamay zany, kanefa dia niaina am-pifaliana ampiadanana ireto rahalahy ireto. Ry mpiray fanantenana malala, rehefa tao anatin'izany tony, ary izay ny lesona lehibe raisitsika amin'ity andron'io ity, mba ho tony anatin'izao fahoriana izao, satria Jesosy rehefa niakatra any an-danitra dia nametraka hoe fiadanana no avelako anareo, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fiadanako no menako anareo. Izay le vaky teny fototra. Aza matahatra rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao, fa ny fijoroanao matoky dia mahatonga an'Andriamanitra hidina ao amin'ny tokantranonao, hanampy anao ao anatin'izao afo ny fiainana izay miredareda izao. Raha ny jerevantsika hatrany eo amin'ny 9:20 hatrany ao amin'ny Daniela ihantsika. Daniela 9:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia talanja Nebukadnezara mpanjaka ary nitsangana faingana izy ka niteny tamin'ny mpanolotsaina hoe moa tsy telo nifantatra va no natsipitsika tao anatin'ny afo. Dia namaly ny mpanjaka ireo ka nanao hoe marina izany mpanjaka ao, ary hoy izy ka no indro mahita efa dahy tsy mifatotra, tsy maninona akory izy, ary ny fijery ilay fahefatra dia toa zanak'ireo Andriamanitra. Zanak'ireo Andriamanitra. Ny fijoroanao matoky dia mahatonga n'Andriamanitra, mahatonga n' Jesosy hiaraka aminao ao anatin'izany fahoriana eto ambonin'ny tany izany. Ry mpiray fanantenana, aza riana ny finoanao ao anatin'ny ady sarotra, aza manary ny finoana ao anatin'ny tebiteby, fa ny tebiteby sy ny tahotra sy ny filisalasalana dia lavitry ny fiadanana izany. Tsy misy azonao atao fa aoka hijery ny ao ambadiky ny
tebiteby sy ny tahotra ianao de Jesosy Kristy. Ao anatin'ny fahoriana dia na inona zavatra mandalo eo amin'ny fiainanao, atsoy Jesosy. Atsoy Jesosy. Aoka atoky ianao aza manao marimaritra iraisana na amin'iza na amin'iza. Fa miandry ny fiadanan'Andriamanitra ianao. Zay le fiadanana. Tony. Ety am-pamaranana dia tiako ny hametraka izao teny izao ao aminao. Ny toky sy ny fiadanana dia tsy afa-misaraka izy io. Fa ny fisalasalana sy ny tsy finoana, ny tahotra dia lavitra ny fiadanana izany. Aoka ny safidy ny toky amin'Andriamanitra. Fa na inona na fahafatesana na inona fa raha mbola eo ny toky amin'ny zavatra sarotra indrindra mahazo ny fiainanao dia tadio fa Jesosy eo akaikinao mandrakariva. Nebukadnezara telo lahana tsipy tao anaty farihy avo kanefa indro Jesosy miaraka amin'izy ireo ao. Tsy maninona tsy maninona, mety eo amin'ny fiainana eo manodidina ianao, ampiarabelona aminao, mety ao anatin'ny fahoriana tanteraka ianao, mety hidonan-javatra mafy ianao, kanefa na ny manodidina aza mijery ianao to tsy maninona tsy maninona izy ireo, to milamina tsara ny fiainan'izy ireo, satria ianao zanak'Andriamanitra. Rehefa matoky ianao misafidy atoky amin'Andriamanitra dia Jesosy miaraka aminao. Mila Sadraka sy Mesaka, Abednego. Andriamanitra amin'izao andro farany izao tsy vo ireo telo ireo ihany no nisedry zavatra ohatr'izany na ny aina tao anatin'ny fahoriana. Tadiditsika tsara ny rahalahy Joba izay nijoro tao anatin'izany fitsapana mavaivay, tao anatin'izany fahoriana izany, ary nirehareha mihitsy Andriamanitra tamin'ny Satana. Nirehareha Andriamanitra satria natoky an'Andriamanitra ianao, ary Andriamanitra ihany koa matoky ianao. Ozy izy Andriamanitra tamin'ny Joba. Tsy misy lehilahy tahaka an'io eny ambonin'ny tany, olo marina io, ary hitantsika tokoa ny tantara fa nijoro Joba tamin'izany fotoan'izany. Aoka hijoro anao indrindra amin'izao andro farany izao, hiamafy hatrany ity fahoriana ity, satria Jesosy nefa niteny fa hisy fahoriana mbola tsisy ohatr'izany atramina tany. Azonao raisina tsara ny fiadanana ao anatin'izao tontolo feno fahoriana ary midadasika miamafy hatrany izao. Andriamanitra ne hitantsika tsirairay avy amin'ity sabata ity, ka izany lesona sarobidy izany dia mba ho raisitsika ho fanandramana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Indrindra ny fiadanan'Andriamanitra ny ho mitokantrano ary ho mpandresy hatrantsika, ary rehefa ho avy Jesosy Kristy amin'irao ny lanitra dia faly antsika hifankahita satria mpandresy. Amen. Fakir
hiaraka ivavaka isika asaiko anao hitsangana ivavaka. Andriamanitro rainay izy ny an-danitra, mideranao zay no ny teninao tamin'n'itian'io ty, satria dia tsampanay tokoa fa niteny taminay ianao ary nampahery anay ao anatin'izao fahoriana eran-tany izay mbola mihamafy etrany, arakaraky ny anatona ny farany dia mihamafy izany. Kanefa matogy zay Andriamanitro fa ianao efa naharesy zao tontolo zao. Matogy zahay fa efa napetraka ao ampiray fanantenana rehetra, ho ny olona rehetra ny fiadanana anao velako anareo. Mangataka ny fanahy masina zay mba hametraka izany teny zany ao am-ponay. Ka raha hiala eto amin'ity toerana izay farany zao fotoana zao dia hanao fanandramana izay. Zany ny rinay angatanay ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.